Ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko voalohany. Fitarian-teny Korintianina voalohany toko voalohany ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Ao amin'ny Kristy ny mpino noho ny fahasoavana. Paoly, voantso apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra, ary Sôstenina rahalahy, mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto, dia izay no hamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy, olona voantso sady masina, mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra, dia azy sy antsika. Ho aminareo anieny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra n'Andriamanitra mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomenanareo ao amin'ny Kristy Jesosy, dia ny nampananana harenanareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny niorenany filazana ny Kristy teo aminareo, ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehon'i Jesosy Kristy tompontsika, izay hampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanantsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo, hanananareo firaisana amin'ny zanany, dia Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahendren'olombelona no mahatonga fisaratsarana eo amin'ny vatan'i Kristy. Korintianina voalohany toko voalohany ny andininy 10 hatramin'ny 17. Ary mananatra anareo aho rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hiray teny ianareo rehetra, ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ianareo, hiray saina sy hevitra. Fa efa voalazany avy amin'ny ankohonan'ny Kloa tamiko ny amin'ny toetranareo rahalahiko, fa misy fifampiandaniana eo aminareo. Zao anefa nanaovako izany, ianareo samy manao hoe izao any Paoly, na izao any Apôlôsy, na izao any Kefasy, na izao any Kristy. Voazarazara va Kristy? Paoly va no voaomby tamin'ny hazofijaliana hamonjy anareo? Sa ho amin'ny anaran'ny Paoly no nanaovam-batisa anareo? Misaotra n'Andriamanitra aho, fa tsy nisy nataoko batisa anareo, afa-tsy Krispo sy Gaio, fandrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin'ny anarako ianareo. Nefa mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy koa aho, afa-tsy ireo dia tsy hitako izay nataoko batisa. Fa Kristy tsy naneraka hanao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy tamin'ny teny fahendrena, fandrao ho foana ny hazofijalian'i Kristy. Mifanohitra ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra naseho teo amin'ny hazofijaliana. Korintianina voalohany toko voalohany ny andininy 9 hatramin'ny 15. Fa ny teny ny amin'ny hazofijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe, ho foanako ny fahendreny hendry, ary ho laviko ny fahalalany mahalala. Isaia 7:20 ny andininy 14. Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendreny izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitoria-teny no sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Fa ny jiosy mila famantarana, ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izahay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazofijaliana, dia fahatafitoinana amin'ny jiosy, ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa, na jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Vitsy ny hendry araka ny nofo eo amin'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko voalohany ny andininy 9 hatramin'ny 130.
fa every ny fiantsoana anareo rahalahy, fa tsy firy no olo-kendry araka ny nofo, tsy firy no olona mahery, tsy firy no avirazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny hendry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery, ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy aza mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo hahazo mirehareo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, mba ho araka ny voasoratra hoe: izay mirehareha, aoka Jehova no ho reharehany. Jeremia 8:7-20. Ny fitiavanao riray no mampivoriana izao, miodidina ny zanakao, midera ny fiantrana, derainay ny Suavana tsitakatra ninanirina hoatrizay, hampiditra anariray ho amin'ny hasambarana,
saokanao zahay riray no ny fitiavangalinao ny fiaviany Kristy